Ange Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmena. La boutique des marques. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Hiazaka zany andro rajoelina sy ny pomba azy ny anaovana fifidianana amboletra ny 9 novambra ho avy izao. Ahafahana miala ny raharaha izay mahavoasaringitra azy sy Romy Voice any Londres izay efa nisy fampiantsoana azy ny 3 novambra ho avy izao. Hoy ny candidat Paraine Auguste nandritra ny hetsika am-pilaminana natao teny Itaosy sy androany. Takina ihany koa ny anemorana ny fifidianana sy amerenana ny tany-tandalana eto Madagasikara. Tsy misy mandeha amin'ny laon ny ity zotra-pifidianana ity, hoy ny fanehoan-kevitra ireo ben'ny tanàna sy sefokotany teto Antananarivo renivohitra sy ny tany amin'ny faritra. Hatramin'ny androany maro ireo tsy fahatombanana hita izay tarafana fahaterena sy atao bonitolo ny fanatanterahana izany. Tonga hatramin'ny fiantohana fikambanana mpanara-maso fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany ny mpiaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina anehoana fa ara-dalàna ny fifidianana ny 9 novambra izao. Porofon'izany maro ireo fikambanana voasambany amin'ity no anara-maso fifidianana. Tsy feno fepetra isin'ny fifidianana malalaka, marina ary ekeny rehetra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Fiodinana voalohany ny alakamisy 9 novambra ho avy izao, hoy ny teo anivon'ny safidy. Ahina hiteraka fanotoina na hatrany hoy ny safidy. Ny fanekena ny voaka fifidianana no ny fitombony tsy fahatokisan'ny olo-pirenena ny androm-panjakana, mikarakara ny fifidianana sy ny fitombony fanitsakitsahana an'izy olombelona. Alatsinainy 13 ny volana novambra 2024 ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no tsidika mitokantranao amin'ity alina ity manasanao anaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV hatramin'ny farany anomboantsika izany ary hiezaka izany Andry Rajoelina sy ny pombaziny anaovana ny fifidianana amboletra ny 9 novambra ho avy izao ahafahana miala ny raharaha izay mahavoasaringotra azy sy Romy Voice any Londres izay efa nisy fampiantsoana azy ny 3 novambra ho avy izao. Hoy ny candidat Paraine Auguste nandritra ny hetsika am-pilaminana natao teny Itaosy androany. Takina ihany koa ny anemorana ny fifidianana sy amerenana ny tany-tandalana eto Madagasikara. Fanadidina. Andro vitsivitsy mialoha ny daty ny 9 ny volana novambra ho avy izao izay voatonga hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy miova ny foto-kevitra izy ireo nireo vondro ny candidat sy ny mpanohana azy izay mbola namafisin'izy ireo indray androany teny Itaosy. Toerana izay voatondro hanatanterahana ny hetsika am-pilaminana tamin'ity androany ity. Ny angatena tany katsaka ny hetsika ary ny azo ny Itaosy cité. Ia, ze vonina itsoratra anany tanane. Tsy miova ny tolona raisina sahala tsy misy ny daty ny 9 novambra ho avy io irany nambarandreo vondro ny candidat. Ny antony anaovantsika ny teny dia tsy mifanekentsika amin'ny fanomanana ny fifidianana io felozoka daholo izy rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zay ny antony mahatonga antsika eto fa raha fifidianana tsisy matavatra an'izany zanak'dada azy matavatra. Fa hoe aminareo hoe tonga eto izahay tsy manavakavaka mihitsika tsy manilikilika fa mitady izay asoany vahoaka malagasy. Zay ny itovizana rehetra noho izany mila fifidianana madio milamina andraisan'ny olona rehetra ny tsara ary eken'ny rehetra mivokatra mazava ka azy amin'ny lingilingy andeha hifidy avy zay lazany lehibe dia izany mazava be zany aorian'izay tsy itsika eto Itaosy ihany na eto Antananarivo ihany manao zao etsika zao fa manerana Madagasikara ary amin'ny lakamisy ampahafantaritsika n'izao tontolo zao fa mindrahina voaka malagasy rehetra. Raha riva midimy zay iona amin'ireo sadeky ireo taonay malala ny anaranay ireo hoe tsy mila olona tsy manara-dalàna mitondra ny firenena isika ho ny candidat Azy Ndreny Narvelo. Tsy azo vidina vola ny vahoaka malagasy nampahatrehana tao anatin'ny 5 taona izay. Atao tony tsy misy io daty ny 9 novambra io satria feno osika sy alatra vetrany ny fanomanana ny fifidianana rehetra. Tsy misy atao voatrany tsy misy asehoantsika fa ny voaka malagasy zany ranga hafa ihany
tsy mitady akrotana fa miady ho an'ny taranany ao anatin'ny filaminana fa zay tsy tatiny sasany satria sasany lomboto hatramin'izay foana dia asehotsika azy fa itsika tsy lomboto zany fa olona misaina ary misy amin'ireo namantsika eno tsara eto dia manao antsoavo amin'ireo namantsika mpiray tanindrazana amintsika zaho iajo andrenena arively no miteny an'ity aoka ianareo tsy ho ataon'ny olona lafika foana ry zalahy efa republika zao ty sy mifanao lafika olona zany ntsony ka hovidiana atao lafika ny namana rehetrarehetra ao anatin'ny fahasairanana tsy ekeny zany ary zany nitolomana eto mba tsy izy malagasy voavidy vola ho atao lafika iakaran'ny sasany fotsiny. nambarany candidat parena Auguste fa isan'ny antony hiazaka zany Andry Rajoelina amin'ny fanatanterana ny fifidianana ity ny mahavoasaringotra azy amin'ny ilay raha kolokolo avolenta izay nahavoasaringotra ny Romy Vos i Andry Rajoelina izay nahazo taratasy fampiatsoana momba ity raha ity amin'ny 17 novambra ho avy izao. Inona no mahamaika an'ilay anankiray iry tsy mesy manao amboletra manao ny élection misy daty ray koa manahirana anazy le 30 novembre satria nahazo convocation pour le 30 novembre ho an'ny Londres izy. Manatena izy rehefa président de la République dia tsy makany sona dia hoe zany io élection 16 io ho avoaka alohan'izay zany hoe mipasse premier tour izy dia président de la République. Maromaro izy agnatiny agny misy le mpitondra fahazakana fa misy koa restaurateur anankiray ao Isoraka ao anatin'ny lista vao ansoany koa. Vola toko tsy foroana no nampiasaina ny androny omaly ho famelona ny collégium hoy ny candidat Roland Ratsirika androany teny Itosy. Laza Andry Rajoelina hoe tian'olona satria nisy olona tany Antsonjombe hony. Kanefany lahatra ny olona omaly nakavola tamin'ny arena topolasopave. Bus BDP nalefa manodidina Antananarivo nitatitra olona mandangy amin'ny tenany izy eto Itosy be mahatsapa fa mihatsara ny fiainany atsangany ny tanany fa mahita fa memijalotsika atsangany zay mahatsapa fa mila ovana fitondrana Andry Rajoelina vatana aminao ny teniko enao aza milazanao kristiana kanefa manome vola miliara ho an'ny katolika amin'izay vidianao zany be kristiana Andriamanitra antsika sy Andriamanitra ny Andry Rajoelina tsy mitovy. Mitsoa ny tolona ho an'ny fifidianana izay efa feno osika ity raha nambarandreo candidat hatrany. Itsika tanora no anova an'ity firenentsika ity aza mba manaiky vidividin'ny olona fa mijoroa famarinana vahatsika amin'ny firenena. Androany dia nafinaritra fa na dia teo ary fisalasalana teo fa tahorantsika hoe sao dia isindray ilay lacrymogène tsy satsony izy androany ka dia manentana antsika rehetra misy fomba hafa anehoantsika ny tsy fivalintsika amin'ity fifidianana fenosika ity dia ny tsy fandehanantsika amin'ny fidy mba hitantsika hoe mahery 7 isan-jato ny tsy tonga amin'ny fidy tompoko fa ny eto Itosy mety 7 isan-jato ny tsy tonga hifidy mitoetrana araka izany ny tolona raha ny fanazavana ary toerin'ireo candidat ny fifidianana ny alakamisy ho avy izao.
akon'izay etsika ampilaminana teny ito izay hatrany dia tsy ekena ny daty ny 9 novambra ho avy izao anatanterahina ny fifidianana hoy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany maloatra ny tsy fahatombanana tsikaritra sy ny tsy fanarandalana indrindra ny fitanilana ataon'ireo mpikarakara ny fifidianana madio sy mangarahary ary andrasan'ny rehetra anjara no takiana amin'izany raha ny fanadidina intiny Gaeton Andriatsilava. Fifidianana madio, mangarahara, ekenina sy andraisan'ny rehetra anjara no takinina hoy ireo olom-pirenena resy lahatra ka nanatevin-daharana ny etsika ampilaminana ny arahana tamin'ny vondron'ny kandidata ny Itaosy Androany. Atsimrandray manontolo amin'izao atsimrandray manontolo fa tsisy commune tsy mila fifidianana izahay tsy ilaindray tsy fantatra za 16 novambra zany atseto aloha raha fahavariny olona amin'izao tsy mila izahay. Araka izany tsy ekena ny siny fifidianana ny 9 novambra ho avy izao hoy izy ireo no ny antony maro samihafa. Tsy misy dikan'io sandoka fotsiny io seny mandainga ACC mandainga gouvernement mandainga Iany Rajoelina olona tsy tokony ho candidat tsony voalohany izy namotika amin'ny firenena nandangalanga teto nampijaly ny vahoaka nampanantena ny tsy misy zao ndray mbola mampadefa mbo malaky rimozeny nampitolona samby dia mba mety amintsika malagasy tsy mety zany noho izany amin'ny 16 novambra tsy mila fifidianana amin'ny 30 novambra ateritery izy ho tsaraina any Londres tsy tokony hisy mihitsy aloha ny fifidianana satria tsy eken'ny be sy maro izy io zany hoe le fanjakana mpikarakara moa zany efa mimanao an'le fangalaram-bato izy angamba dia forsena be fotsiny le fifidianana ny angatahana zany amin'ny fanjakana dia hoe memora amin'ny hevitrinareo satria tsy mahasoa amin'ny firenena malagasy fifidianana forse io dia ny angatahana vahoaka malagasy zany mila mitsahatra aloha fifidianana io dia miditra amin'ny fifanarahana politika mba entina manatsara ny zotra-pifidianana ho amin'ny hoavin'ny firenena satria efa latsaka katereny ty firenena malagasy ty dikan'izay mila fifanarahana politika matotra fa raha sanatria amin'ny roso amin'izao hevin'izao io fanjakana io dia tsy lamina mihitsy Madagasikara ary crise tena hoe social goavana be ny isy eto ao anatin'ny 2024 raha sanatrika mbola irisihana ny fifidianana angatahana zany ny mpanao politika rehetrarehetra mba hieritreritra fa tsy hanaonao foana satria ny vahoaka tsy mandady arina ny vesaran'ny krizy fa ny mpanao politika miadany eny foana indrindrindrindra moa fa le fanjakana mitondra amin'izao zany tokony andinika mila misaina satria amin'ny maha-olom-pirenena anao sy ny hoe mahatompona andraiky mpanjakana dia mila misaina zany ianareo mpitondra fanjakana fa maro ny vahoaka malagasy no tsy anaiky n'izao fifidianana terisetra izao. Amboletra be le izy aloha mahatonga azy amboletra aloha fahafantarako anazy dia izao misy zavatra goavana be miandry azy dia izay no mahatonga anazy hoe alefy ty fa raha ny tokony ho izy aloha aleo aloha hivoaka le candidat anankiray voatifitra raha ny marina dia mba miaraka eo izy rehetrarehetra fa roa manarakaraka izany koa ianao zany tena hoe nanolo tena ho vazaha izay malagasy ny teny taminao hoe manao ianao vazaha fa ianao mihitsy ny tena ny teny hoe za vazaha volontaire noho izany very zany magasy ianao marina fa raha gasy raha ireny raha ihana fa zao le taratasy 8 cm midika zava-dehibe izay le zavatra tena hoe tsy ekena tsy ny vazaha rehetrarehetra ny tsy ekena tsika mila mifanakalo fa le tena hoe le vazaha ary ny zavatra hita dia zao milaza ny anina fa hoe tsisy krizy eto Madagasikara aona ny tsisy krizy tena mitotongana na ny fiainana na ny sakafo na ninona ary izy ihany raha manontany hoe mbola misy délestage eto tsy mandeha zany ny tatana rehetrarehetra ka zao tsy ekena zay kory tsy manaiky hoe tsy atao mihitsy fifidianana kina fifidianana atao fa zao aleo aloha tena angarahara dolidolo satria lista ao ny listiny ihany tokony ho any anatin'ny lista dolo ny mpifidy rehetrarehetra vitsivitsy mipifidy ihany nefany any ambanivohitra any atao ohatra ny hoe 16 boletra ka izy koa aloha dia zao hoe tsy menatsiny ny gasy sasany satria efa noana dia meny vola kely fa iny vola iny andatsa rehefa afaka amam-bolana na ohatra izany ka noho izany tiako ny fifidianana fa zao atao mazava madio mangarahara ary ny teniny rehetrarehetra. Tsy rary nitondra ny fahantrana ny aina natao anatin'ny 5 taona lasa ny mbola iainana ao anatin'ny 5 taona manaraka. Tsy ekena ihany koa raha ny fitarainana voaray
ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Manana ny sata republikana ny Madagasikara ka ny fampanajana izay demokrasia izay ny tokony masoa ny rehetra hoy izy ireo nanentana ireo mpiray tanindrazana. Tsy mahagaga amin'ireo TGV satria tao le fifidianana efa miandro Londres rikatra 16 boletra 16 ka manentana ny vahoaka mantiny tsara fa sao dia le hoe io andro anankiray io nandatsanao amin'ny fiainanao mandritra ny 5 taona manentana tompoka dia mba ho eto am-pitiavana ho eto am-pahendrena aoka hiasany tena hoe fahamarinana eto amin'ity tany ity. Zay zany ny tena mba angatahana, zay ny tena angatahana ary zay ny tena tedavana satria zange efa antitra ho anareo tanora so an'ny ankizy zany mandanako ety isan'andro amin'ireny crimogène ireny ary zara dia mavatra miteny hoe tsy tokony anao an'izao nareo fa dia izay moa le zavatra tiany atao ary izy koa vao tosika izy tsy maintsy hoe ataovy zao dia manao kitotory eto le ahoana moa no arikatra amin'ny kianjan'ny demokrasia fenonao miaramila fa maninona ngatsika mitondra basa mitondra inona molona mandeha tsotra ara-dalàna zao izay no atao dia tsisy ny hoe fanjakana demokrasia eto fa zao fanjakan'ny baroa ary zany baroa zany tsy mitondra makany an-danitra fa mitondra makany amin'ny hafibe makany akady manentana atsika zany aoka mba handinika tsara aza etiketipo fa hoe bogosy ny 13 ny 3 ohatra zao dia nio tsara fa efa namotika anao tamin'ny teteza mita dia mbola mitarika indray izy zao lany eo tsy ekena tompoko tena tsy ekena. Ohatranay zao ety amin'ny faritra misy anay ety dia efa misahotakotaka ihany ny karaha-pifidianana. Misy ny olona ao anatin'ny lisitra efa maty mbola misoratra ao anatin'ny lisitra pifidianana ihany. Amiko zany le izy tsy mety satria hitanao tsy mampety anazy marobe ireo candidat nilatsaka nefa candidat anankiroa ihany sa telo no manao fampelezan-kevitra dia ireo candidat naman'le candidat des sciences ireo zany maka izy ireo normal be raha ohatra ka hiady hatramin'ny farany hoe tsy ilaina le fifidianana fa aleo madio tsara tanteraka sady raha ny fahalalana azy dia olon-tokana ny tena manjaka amin'ny fanjakana amin'izao satria tokony samy isy candidat isa-tsokajiny avy ireo olona milatsaka ireo zany hitanao na hatrany amin'ny ACCR zany dia efa tsy mety satria any ny tena fohy be an'io fanadiovana tanteraka ny fifidianana io ka raha fa ohatra manaiky an'izay ny ACCR dia milamina ny firenena zany satria fifidianana madio ny takiany vahoaka rehetrarehetra. Manainga ny vahoaka malagasy na dia maro ary ireo maratra atao tsinitsinina mba tsy hilefitra fa mandroso trano ny tolona ninona mety ho vokatra io terisetra ataony zareo io izahay dia mampafantatra amin'ny fanjakana fa ny tolona tsy maintsy mandresy zay ny afatra vahoaka malagasy tokony hijoro satria misy ady amin'ny fanjanahantany eto ady amin'ny fanjanahantany vaovao zany hoe milasa mametraka olona tsy tandalana le frantsay zany anjanaka an'ilay Madagasikara akolaka aloha dia lazaina amin'ny marina aloha zany ny amin'izay manainga ny vahoaka malagasy hatrany ambany ravikazo rehetra any mba hitolona satria raha izao tsika ny lasa voazanaka indray dia tsy mety zany ny fanarahan-dalàna ihany koa tsy misy eto le mpitondra manko milaza foana hoe manara-dalàna fa le lalàna mihitsy nefa voaososy ao anatin'izany lalam-panorenana fametrahana ny filohan'ny senaterisetra tsy manara-dalàna reny rehetrarehetra reny endriky ny tsy fanarahan-dalàna daholo ny tsy fahafahan'ny vahoaka malagasy miteny ankalalahana dia anisany fahateren'ny demokrasia eto Madagasikara ka zay ny zavatra any tanana ny vahoaka hoe tsika mandroso otrany na dia fanaratra ary tsika teny mamasina teny mijoro tsika ary ny tolona tsy maintsy mandresy. Araka izany maro ny olom-pirenena resy lahatra fa tsy hiroso amin'ny fifidianana ny alakamisy 12 Novambra ho avy izao tsy maintsy hisy ary tokony hirosoana ny fifidianana saingy fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra mila ovaina vokatr'izay ny mpikambana eo anivon'ny ACC sy ny CENI diovina tanteraka ny lisy-pifidianana ary atao mazava tsara ny fitsipidalao isiny ny filaminana. Arahina eto amin'ny fahitalavitra Cool TV eo amin'ny valora sasany alina ny fandarana manokana izay iarahana amin'ireo vondron'ny candidat iresana mikasika izay shiraraha-pirenena ankehitriny izay izao aloha iseny vetivety anatin'ny dokam-barotra fohy isika. We'll be right back.
Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques en Tanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Tavavegny indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny hiaraba tompoko lahy sy tompoko vavy hanoizintsika izany azy efa tsy manara-dalàna intsony fitazomana ny solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka fetra raha lambozafim-bololona eny anivon'ny sampana misana ny eloka be vava eny fiadanana. Raha nambaran'ireo solombavam-bahoaka namany androany efa tapitra ny fepitaona tokony hitazomana azy eny amin'ity toerana ity saingy-bolana ampina 27 indray amin'izao fotoana izao. Baiko politika sisa no hitazomana ity solombavam-bahoaka ity. Solombavam-bahoaka ny boribory-tany fahadimy. Izany fanazavana fanampanazavana mikasika izay. Tsisy manaraka lalàna ny fomba ny samborana azy sy ny hitazonana azy. Samy mahalala an'izany tsika. Ary izay tsy fanarahan-dalàna ny tanterahan'ny eo zany ny mpitandro filaminana izay ny sambotra, eo ny mpitondra fanjakana izay nanome baiko, fa indrindra koa eo ny sampandraram-pitsarana izay tompona andraikitra amin'izao raharaha zao. Satria rehefa eo ampelantanan'ny section de recherche ao fiadanana ny olona anankiray dia efa ny any amin'ny fampanohavana no tompon'ny fanapahan-kevitra. Izay raha fijerina azy fanapahan-kevitra miainga avy amina baiko politika fotsiny sisa. Fa tsy misy resaka lalàna, tsy misy resaka teknika intsony io. Dia ny olana zany raha ny feo eno zao dia mitatra roa isaky ny roa andro. Efa le roa andro farany zao 27 farany efa tapitra maly. Nanomboka maly hatramin'ny androany zany efa tsy misy fototra iaingana intsony ny fitazonana an'ilay solombavam-bahoaka. Dia nefa zao araka ny henonay dia ohatrany hoe mitatra 27 fanampiny iray. Zany hoe tena tsy misy na minitsy mirarahan'ilay lalàna intsony. Manaporofo ny zavatra andresahana hatramin'izay ireo mitazona fahefana amin'izao fotoana izao na tena fanahininanao izay ampikorotany eto amin'ity firenena ity fa raha ohatra hoe handrangitra ny vahoaka izay nifidy an'ireny solombavam-bahoaka ireny no tanjon'ilay fitondram-panjakana. Dia izay koa mamarana ny fampalalam-baovao ny Kolo TV androany hisaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.